Dia ahoana fanantenana? Fatafiaraka aminao foana. Tsy mieritreritra mbola hifankahita aminao intsony ihany tena marina. Sarotra tamiko loatra mantsy mitazona anao nefa misaotra ny toetra. Raha mahafantatra aho hoe mazava kely indray ny lalana rehefa hitsikinao. Raha mahafantatra aho hoe ℚ𝐴𝐻 amin'ny fitoniana foko rehefa iny ianao miteny hoe eto aho. Dia ahoana filoha? Aleo tsika amin'ny lalana foana ihany fa mahasoa ahy ianao. Indrindra rehefa ampiarahako amin'ny zavatra tsara iny. Saronao ve ahy fa tsy dia herika nahinana iny intsony fa namekitra taminao dia nahavita nijery ny rehetrarehetra indray. Dia izao, tsy haiko na ianao na tonga eto na izany nidondranao taty. Fa ny zava-dehibe dia tsy tafasaraka tsika. Finoana te hanona anao foana. Dia ahoana fitiavana? Nisy fotoana tsy niresaka taminao elaela. Azafady. Mbola nandinika ny tsara sy ny ratsy taminao any tena marina. Tonga saina fa tsy ratsy izany ianao. Tsara ianao rehefa avy amin'ny fo madio. Nefa raha tsy avy amin'ny fo madio dia tsy ianao izany faly iray. Fitiavana, mahay misandoka ny endrika loatra ny fankalana ka lasa ianao indray vao endrikendrika matetika. Hany ka tsy taherika anao ireo olona voaratrany satria tsy mintsony izy hoe fanafody ianao. Nefa raha mahafantany. Fitiavana, ampafantaro azy. Dia mitory ato anatiko anadio ny foko toy ny efa nataonao omaly, anio ary mandrakizay. Dia ahoana fiainana? Tsy manana mara aminao fa ianao efa haiko hoe tsy lany amaramiko. Miaina anao Kiala Mirana.